Isantia, Immeuble Arena, Antanmen. Manolotra vaovao. Aterandray ny arabadoko lasitopoko vavy avetrany dia asaina mpanajana ianao anaraka hatrany farany ny fampalalam-bo avao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana nazahoana akony ny asa izay antanterahana ireo mpitandron'ny filaminana eto an-toerana hoentina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity ny andro voalohany natanterahana ilay fivoriana ny lafrantsany ny filoha-pirenena Andriamatoera Jonary Mampianina no isan'ny mitarika ny délégation malagasy ao anatin'izany fivoriana goavana izany ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny resaka fanohikevitra mandidina ny tontolo politika nazahoana akony ihany koa zay ho tanterana amintsika ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana ary nanokafana ny vaovao amin'izao takariva izao mitoy ny asa tanterahany mpitandron'ny filaminana manoloana ilay trangana fakana-kely ny teratany karana tetsy tsara lalàna miandamiam-bavy ireo mpanao asa ratsy olona fitony sarona atao anatin'ity tranga ity. Taorian'ilay fakana-kely ny teratany malagasy tetsy tsara lalàna ny fahatelopolo ny volana aogositra teo dia olona fito no voasambotra amin'ny tiraraha ity ka ny telo amin'izy ireo dia fianakavian'ilay jiolahy maty taorian'ny fifanenjehana nataon'ny polisy an'ireo jiolahy ny faharoa ny volana septambra izay ahitana vehivavy ny efatra fa kosa naman'ilay jiolahy ny firaisana tsokombakomba amin'ireo jiolahy tamin'ny nanomezany ny fitaovana an'ireto farany no mahavoaroiroy ireto olona ireto. Ity maty moa dia maty ao anatin'ny nahoana nandritra ny fifanenjehana teo amin'ny polisy ireo jiolahy telo andro taorinan'ny fakana-keriny teny bypass ka ny maraina ny 3 septambra no hita ny fatany. Telo andro taorinan'ny nisy ny fakana-keriny dia nisy olona mitangorongorona mampiay ahy tena akaikaiky ny bypass eo aneladelana fakana-kely dia ny polisy izay miasa ao amin'ny commissariat polisy Amasora no akaiky ny laleny no namonjy teny dia rehefa namonjy teny zany zareo dia paritaka reo jiolahy reo dia tavela teo hay zany ilay olona nalaina-keriny zany notrava teo izay mbola mifatotra ny tongotra amantany eny sy ny maso dia fanenjena ireo olona reo tsy hita fa rehefa dataony ratissage teny an-toerana dia fantatra zany ny fa nisy telefôna teo dia zay zany no ahafana nahafantatra izy reto reto dia nanomboka teo koa zany ny fikaroana anazy ireo dia tonga moa ny maraina na sabotsy zany dia mbola nivirenana teny an-toerana dia nahitana fatin'olona anankiray revo tao anaty nahoana dia rehefa nijereny olona revo tao anaty nahoana io dia olona anankiray izay anisan'ny fakaroitsika ela dia ela ao anatin'ny resaka asa fanaovana fakana-keriny io zay zany le izy dia mbola mandeha ny famotorana amin'iny ay zany le fianakaviany le teto akaiky teto ihany keo dia efa nifandray antendro tamin'ireo naman'le maty ireo zany. Raha tsy ahifina dia isany tao anatin'ny fikambanana nanatanteraka ny fakana-keriny teny Ambohidratrimo koa ireto jiolahy ireto mbola mitoetramy ihany koa ny fikarohana sy ny fanadihadiana mahakasika ity resaka kidnapping ity. Raha tsy ahivina hatrany ihany koa dia teny tsara lalàna ny aingany fakana-keriny an'ilay teratany karana ary teny avoloana na ny fanatrano ny toeran'ilay nalaina-keriny ary teny bypass no votsitra ilay teratany karana.